tao amin'ny sekoly Masera école Vincentienne Mariaka no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny etsika vaobe hiadina amin'ny valinaretina kitrotro mandritra ity herinandro ity eto anivon'ny distrikany Tolanaro. Raha ho an'ity sekoly Masera Vincentienne ity manokana dia mpianatra 9 voany valinaretina kitrotro nefa dia voatsabo avokoa noho ny fiarahamientany rehetra amin'ny fandraisana an-tanana ireo mpianatra ireo hoy ny italiany sekoly Andriamatoa Mara Marcelin. Zaza teto a Madagasikara anisan'izany ny teto amin'ny sekolinay zay nahatratra hatrany amin'ny 90 ny ankizy tratran'ny kitrotro teto aminay kanefa dia isaoran'Andriamanitra fa tsy nisy ainana foy. Isaorana i sœur Fanily zay tena nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'ny fikarakarana andreo ankizy ireo tamin'izany fotoana izany. Ankizy 7,700 sy 2,000 sy iray hetsy no vinavinaina ho vitaina vaksiny ato amin'ny distrikany Tolanaro ka 7,700 ny ekipa manatanteraka izany manerana ny commune 7,20. Nisy ny fanontaniana isan-karazany sy ny fisaorana nataon'ny médecin inspecteur. Any androany mandro voalohany anatanterahana ny vaksiny VB ato anatin'ny distrikany Tolanaro. Dia ny zaza atao vaksiny dia ny zaza 9 mbolana ka hatramin'ny latsaky ny 10 taona izay miisa eo amin'ny 7,700 sy 2,000 sy iray hetsy. Izay ny zaza atao vaksiny ato anatin'ny distrikany Tolanaro. Ary ny ekipa manatanteraka an'izany vaksiny izany dia miisa 20 izay miparitaka ato anatin'ny commune 7,20. Ary nisy formation sanitaire eto amin'ny distrikany Tolanaro dia miisa 3,20. Sorana manokana aloha zany ny organisation mondiale de la santé izay mpiara-monina amin'ny fitondram-panjakana nanatanteraka an'izao vaksiny fiarovana amin'ny kitrotro izao. Ary ho an'ny distrikany Tolanaro manokana dia misy ny mpiara-miombona eto an-toerana dia ny QMM izay nanampy indrindra tamin'ny fanaterana an'ireo ankizy ireo fanaintanana. Ary mbola ao anatin'izany koa ny Lions Club nanampy an'ireo ankizy ireo tamin'ny fanatanterana fitaterana vaksiny fitateran'ireo vaksinateur ireo any ary ny fanaintanana any amin'ny toerana lavitra indrindra ato anatin'ny distrikany Tolanaro. Ary dia mbola manatena fiaramiasa amin'ny zareo zay amin'izay fanaterana ny vaksiny zay. Kitrotro tokoa no fampiresahana sy fanentanana androany. Kitrotro aretina izay efa nisy hatramin'izay raha ny tena marina fa dia nanana ny maha izy azy izy nanana ny maha mampiavaka azy tamin'ity taona ity. Niezaka tokoa ny fanjakana nandray ny andraikitry ny amin'ny fanomezana maimaim-poana ny vaksiny hiarovana amin'ny kitrotro. Tsy vita ny vaksiny ihany fa dia nambaran'Andriamatoa filoham-pirenena ho rentany ho rendanitra fa dia maimaim-poana ny fitsaboana kitrotro manerana ny Madagasikara. Ny vaksiny dia miaro azo antoka tanteraka fa raha fa mahavita vaksiny androany isika dia ho lavitry ny kitrotro. Tsy atahorana intsony, tsy ahina intsony ny azahoantsika n'izay aretina izay satria vaksiny fiarovana amin'ny kitrotro no iarahantsika manatanteraka sy manomboka androany. Fa rehefa salama antsika mianakavy, afaka mianatra, afaka miasa, afaka mitondra briky ho an'ny fampandrosoana ny fokotany misy atsika, ho an'ny fampandrosoana ny commune misy atsika, ho fampandrosoana ny distrika sy ny faritra misy atsika. Koa ambarako amin'ny anaran'ny fanjakana ary fa dia misokatra androany ny herinandro ny fanaovana vaksiny arovana amin'ny aretina kitrotro ato anatin'ny faritra nosy, ato anatin'ny distrikany Tolanaro. Dia mirary fahombiazana, mirary fahasalamana ho atsika rehetra izay hanao an'izay vaksiny izay ary mirary fahasalamana ihany koa ho an'ireo zay mbola hidodododo aorian'izao
fifanentanan'izao ka anatanteraka an'izay vaksiny arovana amin'ny kitrotro zay. Fa tonga nanome voninahitra ny lanonana ny lehibe ny faritranao Sira Velinandro Tsimbazafy Abdomari ny taliparitry ny fahasalamam-bahoaka ny farim-piadidy ny fampianarana teo anivo ny distriktan'ny Tolanaro sy ireo mpiara-miombonantoka nahitana ny avy ao amin'ny orinasa QMM sy ny Alliance Club notrony ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ireo mpampianatra marobe.